Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Hoy amanontany tena matetika hoe rehefa misy zavatra ataoko manandrana manao zany mandrakariva fa tsy mety mihitsy ny ataoko rehetra fa maninona nefa ny olo-ka fa to mety daholo izay ataony misosa tsara ery fa nahoana tsy mba toy izany. Ianao koa angamba efa mba nametra-panontaniana toa ihany. Dia izao ny valiteny azoko ka tiako ampahirezana anao ihany koa. Maro ireo olona izay nikiry mafy sy niezaka nana tsara trano ny zavatra nataony vao nahavita zavatra izy. Tsy mora izany saingy tsy ilaina mihitsy ny milavolefona eo amin'ny fiainana. Tsy ny zanak'Andriamanitra izany. Raha nanandrana ianao teo aloha ka tsy nety izany dia aza-kivy avy ireny indray ary amin'izao sisa izao dia arao vavaka bebe kokoa hatrany izay ataonao. Ankino amin'Andriamanitra ilay raintsika any an-danitra avokoa hatramin'ny antsipiriany sy ny bitika indrindra ny fiainanao sy izay ataonao rehetra dia ho hitanao fa ho lavorary tokoa izay kasainao ary amin'ny fotoanany indrindra no ahavitany izany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay kasainao. Ohabolana toko 9:10 ny 9:3. Koa maherezy ianareo fa aza miravoravo tanana fa hisy valim-pity tokoa ny ataonareo. Tantara 2 toko 5:10 ny 9:7. Amen. Sanandro no funaina raswamampufaza malaina fartumuchani andiza na inuna miseu sizavazarucha manzu zai manzu tumani situleu zameti ankararifu zanifu Depanzino si tereu, fa indro misi zavatsu, naturo cilalayu, va ulana zeso, zeso. Zay miaraka amin'ny ankizy rehetra maneran-tany amin'ny tian'io ity. Mino zahay fa faly ihany koa ianao fantatray mantsy fa tena tia tantara sika ankizy ary reny tantara reny no andraisantsika lesona mahasoa izay azo ampiarina tsara eo amin'ny fiainana kosa miary maka toerana tsara dia miaino tsara daholo. Valony tsara. Tantara no soratany hanitra ny Irina Arivony, andrenesanao an'ny Danta sy Nardina. Fa ino ty mahavarina anao romao ohatry ny tsy metsika mihitsy inge zany sakafonao zany
misy zavatra mahagaga soatra amin'ny mampatahotra angery neny e. Ay, nefa de lalana faliako isan'andro. fa misy inona romao a? Nisy namono nga ianao tany am-pianarana tany sa? Tsy misy an'izany ka. Fa misy inona re? Misy zavatra andraso angefa tantaraiko amin'eny e. Masositra. Matahotra. Azafana dalakely azafady a. Asiko ny totondreo a. Fa iza foana zany manaraka ny feoako zany. Nefa tsy misy olona na de ray aza hitako. Fa ahoana azy? Tena tsy haiko mihitsy. Andeha hiazakazaka ho daingana sao de zany ry neny ny zavatra niseho tany a. Rehefa eo amin'le toerana natinaty ala izy ampitany tambaritsika ery de eo misy an'izany. Ay, le somary ao anaty alaala kely io ve? Tena eo mihitsy ry neny a. Ay ve? Fa ahoana? Ina mampime aneny an'izany? Ianao mihitsy anie no mampime ary zanako lahy, de zany no mampime a. Miozara matahotra. Zao romao a. Eny tompo. Misy zavatra angatahako aminao indray ty mba ataonao rehefa tafiditra amin'ny toerana io ianao rapitso. Mbola hiditra ao ve za? Rehefa andeha hianatra na rehefa mirava ihany koa tsy maninona, na mandra-pahatonga ny fotoana fialan-tsasatra mihitsy no anaovanao an'ity teneniko ity. De teneno amiko indray zay heninao avy eo a. Eny tompoko. Zao ara ny teneninao romao a. Tiako ianao. Averiny kely fotsiny zay e. Tiako ianao. Akizy mahafinaritra ianao, akizy endry ianao, akizy malala fomba ianao. Namako imao fa endry. Jesosy io arovy a. Zany rehetra zany ve tenenina daholo? Reo no averinao reo. Indray ariko. Everiko hoe aterin'ny eny mianatra foana amin'izay nge za manomboko zao e. Aiza kosa efa lehibe nge ianao romao e. Efa afaka mandeha irery de mba manao zavatra hafa indray nge zay e. Zay fa maika apiditra an'le akohontsika sy ny voronao aso tratra ariva eo ka manahirana misambotra azy ka. De ho hita eo indray zany ry neny a. Ataovy moa e. Ho teneniko daholo le teny rehetrarehetra ny teneniny teo. Za indrindra. Neny a. Ahoana zay? Avy ange neny. Tantarako zavatra neny andany. Ahoana efa isakafana asika zao e. Neny a. Nataoko le izy zany. Niteneniko daholo. Eno angery neny fa tantaraiko amin'eny. Ainganary. Eto indray le toerana hafahafa. Isanaraka indray zao ny teniko. Andraso hoe hitendray a. Tiako ianao. Ankizy mahafinaritra ianao. Oaie. Ankizy endry ianao. Ankizy malala fomba ianao. Namako mofa endry. Jesosy io arovy a.
misy ankizy mamaly sy manalaka ny teny Korneny a. ay de nefa lasa tsara be fa tsotra n'le teo aloha. ay de tsy matahotra ntsony zany ianao zao. Tena tsy mampatahotra ka. Mahafinaritra indray raha miteny an'le izy. Hitanao an'izany romao zao a. Eny tompo. Rehefa manao zavatra tsara ianao a de tsy matahotra mihitsy fa mahazo hery sady faly. Tena zany mihitsy Ay, misy ako ny mandrakariva natao rehetra romao a. Koa aoka ny tsara hatrano natao a de isy ako ny tsara. eny tompo. Na valiny tsara ny voaray ianao avy eo, na mianatra ianao na manao raharaha na miaraka amin'ny namanao, ninino nataonao de ataovy tsara. Eny tompoko. Teny tsara mandrakariva lazaina fa zany natao hoe ankizy endry amin'izao fahazazanao izao de tsy ho afaka aminao tsony zany mandra-pahalehibe. Tena mariny zany roneny a. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny radio adventiste maneran-tany ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitanso. Ny lanitra mitorony voninahitr'Andriamanitra ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany hoy ny mpanao salamo amin'ny salamo 7:20 ka ny andininy voalohany. Amin'ity anio ity dia mbola toizantsika ihany ny pirofo manamarina izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. No resantsika teto ny alehiben'io lanitra io sy ny arena mipetraka eo aminy, anisan'izany ty tany misy antsika ity. No resantsika mikasika ny vain-danitra izay fitambarana kintana sy planeta maro be atapitrisany vain-danitra anankiray ahitanan'izany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe firy no isan'ireo vain-danitra hafa ireo. Tamin'ny fihezany ireo manam-pahaizana hijery misimisy kokoa ny izao rehetra izao dia nafantoko izy ireo tamin'ny faritra anankiray izay toa tsy misy ninninna raha fijery azy avy ety ambany ety eo amin'ny lanitra eo, ny masolavitra antsoina hoe Hubble. Tsy misy ninninna, tsy misy kintana hita maso na vain-danitra na zavatra hafa. Nafantoko izy ireo teo ny masolavitra nandritra ny 12 andro. Avy eo dia nodiniany tsara ny sary azo tao amin'io faritra kely io, eo amin'ny 300 ny abeny volana eo dia nahitan'izy ireo vain-danitra mba fantatrao ny isany ray alina. Tsy kintana ray alina fa vain-danitra ray alina, zany hoe ny tsirairay amin'ireo zany a dia ahitana kintana atapitrisa vain-danitra anankiray kintana atapitrisany no anatiny. Kanefa eo amin'ny toerana no heverina fa malalaka tsy ahitana ninninna eo amin'ny faritry ny lanitra io nametrahana an'izany masolavitra izany dia nahitana vain-danitra ray alina. Rehefa nafantoka izy ireo teo indray nandritra ny 320 andro ny masolavitra Hubble dia mbola nahita vain-danitra maro hafa izy ireo. Saika indroeny noho ny teo mifototra amin'izany fikaroana lalina izany dia tombanan'ireo manam-pahaizana momba ny kintana ho miisa hatrany amin'ny 570 lavitrisa farafahakeliny ny isan'ireo vain-danitra misy. Zay no hita niaraka ny fandiniana ankehitriny avy ety amin'ny tany. Tokony ho firy arak'izany ny isan-kintana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Raha tombanana ho 200 lavitrisa ny isan-kintana ao amin'ny vain-danitra misy antsika dia kintana miisa 5 alina sy 3 hetsy lavitrisa anoany no misy
ao amin'izao rehetra izao eny ambony tsy taka-maso eny raha atao katsy tsotsotra fotsiny izany. Izany anefa dia ambara-pisian'ny teknôlôjia ahafahana mahita lavitavitra kokoa indray. Azo nosaina tahaka an'izao ny amin'izany. Rehefa makeny amin'ny torapasika amoron-dranomasina ianao dia mandraisa fasika eran'ny tanana. Araka ny fanombanana dia maro kokoa noho ny voampasika rehetra eny amin'ny torapasika rehetra manerana n'izao tontolo izao ny isan'ny kintana misy eran'izao rehetra izao. Ny hitantsika rehefa mijery ny lanitra isika dia toy ny fasika eran'ny tanana ihany. Mihoatra lavitra dia lavitra noho izany anefa ny tena zava-misy marina. Marina tokoa izay voalaza amin'ny mpanao salamo hoe ny lanitra mitoro ny voninahitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Fantatsika mazava fa tsy ny tany no ivon'izao rehetra izao akory. Kanefa nandritry ny taona maro dia nanontany tena ny olombelona hoe manantsala ve sa tsia ny tany. Nanontany tena ny olombelona hoe ny planetantsika ve no hany misy mponina eo amin'izao rehetra izao. Fantatra voaingana tamin'ny fikarohana natao voaingana fa maro ireo kintana izay manana vain-danitra. Raha ato amin'ny vain-danitra misy atsika fotsiny dia tombanana ho mahery ny ray lavitrisa nisy amin'ny planeta hita ao aminy. Firy amin'izany planeta izany no ahitana karazam-biby na zava-maniry azy. Tsy mbola fantatsika ny valin'izany fanontaniana izany. Mbola mitoy ny fikarohana. Ary mety isy zava-mananaina manan-tsaina ve any amin'ireny planeta hafa ireny? Fanontaniana hafa koa izany. Izany ny fanontaniana lehibe apetraky ny manam-pahaizana rehetra momba ny kintana. Tsy hahivisafisaina ny zava-mahatalanjona eran'izao rehetra izao. Ary tsy mbola niresahantsika kory aza ny amin'ireo nebula, ny koazara, ilay lavaka mainty sy ireo zavatra hafa mahavariana eran'izao rehetra izao misy antsika. Mety ho vokatra ny kisendrasendra tokoa ve ho ianao sy ny izany rehetra izany? Tsia, misy Andriamanitra mpamorona sy nandamina mazava tao. Aza amin'ny fanontaniana izany dia lehibe noho izao rehetra izao azy. Ahoana ny amin'ireo zava-mahatalanjona momba ny zava-mananaina manodidina antsika eto tany? Ahoana ny amin'ny zava-mahatalanjona momba ny tenantsika olombelona? Ny sela neurone ao amin'ny ati-dohantsika dia maro kokoa no ny kintana eran'izao rehetra izao. Hodiniantsika ny amin'ireo zava-mahatalanjona momba ny zavatra mananaina manodidina antsika. Isy fotoana ho atokantsika ny amin'izany, ary indrindra momba ny fisitsika. Misy olona sasany mino fa ny siansa no manome ny valim-panontaniana rehetra tadiavintsika. Kanefa maro ireo mahatsapa fa ny fikarohana siantifika dia mamela fahabangana ao am-pony izy ireo. Tsy tratry ny saina na dia izay efa hitan'ny maso fotsiny aza, izay efa tratra ny fikarohana hatreto fotsiny aza, tsy tratry ny saina. Hatrany ampiandohan'ny tantaran'ny taranak'olombelona dia nitolona tamin'ireo fanontaniana lehibe momba ny fiainana ny olona. Nahoana isika no eto? Ho aiza isika? Inona no mitranga rehefa maty isika? Nahoana ny misy faharatsiana sy fahoriana betsaka tahaka an'izao eo amin'izao tontolo izao? Tsy mametraka izany fanontaniana izany ny siansa. Tsy manana valiny ho an'ireo etaeta lalina indrindra ao am-pon'ny olombelona ny siansa. Tsy midika nefa izany fa tsy azo fantarina ny valin'ireo fanontaniana ireo. Manasa anao izay mba hiara-dia aminay. Anao fizahana, amantatra ireo zava-mahatalanjona manodidina antsika. Hianatra ny amin'izay mampirindra izany zava-mahatalanjona izany. Andeha isika amantatra ny amin'ny fiainana, izay mety tsy mivisafisaintsika kory hatr'izay, ary indrindra amantatra ny amin'ilay fitiavana tsy takatry ny saina. Eto mpamaranana ny fiarantsika mianatra amin'ity anio ity dia manasanao amaky izay voalazo amin'ny salamo fahavalo. Salamo fahavalo ka ny andiny ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Raha jereko ny lanitrao izay asan'ny ratsan-tananao sy ny volana mankitana izay ny fironinao, inona moa ny olona no atserovanao azy? Ary ny zanak'olombelona no amanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy
ary efa nisatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony. Jehovah tomponay eo, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre que tu es merveilleux. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Fifaliana ho an'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana trany miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Manasantsika tanora ny ray aman-dreny anaraka izany mandritry ny minitra maromaro monja. Asa ianao raha mba efa nandinika fa miamtombo isatrany ireo tokantrano izay tsy milamina, ahitana tsy fanarahan-tsaina, ny ady, fangiry firiana, ranomaso, nenina ary mety miafara ny fisaraha-panambadiana mihitsy azy izany. Ny zava-miseho rehetra nefa dia natao hangalantsika lesona, indrindra ho anao tanora. Inona ny tokony atao hisoroana ny toy izany mialohan'ny fanambadiana? Torohevitra mahakasika izay indrindra ary no noman'ny ekipa ny feon'ny fanantenana ho antsika tanora dia menofinaritra daholo. Fitsipy-dalao anio fizarana faharoa. Tantara nosoratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Zoanitra ary Nardina. Nenya, nakaiza moa dada teo? Lasa ao amin'ny efitr'ilany ao izy retsy a. Ay, dada! Dado, raha-pitso ny farany hanomezana an'le volany am-pianarana? Volinina. Andray, fa le sara am-pianarana sy vidim-bokoko e. Angatsy tadidiny dada. Ohatriny nandray zao zany. Sara am-pianarana fandohako isam-bolana ihany ka. Fa ny boky no... Ndana any amin'ny reninao alainy. Ka efa niteneniko neny fa hoe aty aminao no vola. Alay vao any amin'ny reninao aho fa tsy misy aty. Dada,
ka tsy manana neony izy fa indra matoa iny ve mba misainy orsiza alo avy zany vola tediavy marinety zany ndana lay vo any am'reninao any am'izay ry marinety a tsy misy vola ampiandoavako an'izany atyranaivo a sady mba hanjaranao indray koa zao mandohan'ireo fa de za foana ve fa ahoana mihitsy ny fomba fitantananao vola ry siza voaoviana ve ianao nomena vola de laninao sady ka zany e za zany maty miasa fa nareo manao fafikatrana fotsiny oranaivo a ninone aza malaky misendoatra ohatran'io aloha ty ianao fa lanjalanjao tsara ny vavavoaka ka tsy metiko tsy misy manao adalàny eto fa mbadin'io tsara ny fisondrotry ny vidin-javatra ny adidy sy ireo kojakoja isan-karazany ilaina atao trano zany tsy hitanao fa mametsiny sy manilika ihany ny fantatrao adidy amin'iza foany ty mandany volo ty e de kojakoja inona koa fa nareo ve zany ato de tsy mba mahay miafy mihitsy fa manao zay tany mikibonareo fotsiny e mba atao mifanaraka ny vola miditra raha matoty ny fandaniana mbola tsy hay foana ve zany ry siza nefa efa firy-taona ny ainana so de ianao ary ny tokony hitenenana an'izany fa tsiza maninona ee mifandamina tsara aloha nareo mivady fa tsy mety zao ka moramora mandehana mihitsy aloha ianao ry marinety fa tsy hidiranao zany eo ihany ry ry marinety a amin'izay fantatry ndry tsara ny fahamarinana ka hifanala baraka eto zany rehefa mety ny ataonao inona ny ampamananao e sady tsy zazakely tsony anie marinety fefa lehibe aleo izy ahafantatra ny zava-misy mba handraisan'ny lesony eo amin'ny fiainana melony anabadiny mba hisoroana ny toy izao inona zao no izy ranaivo a voalohany tsy olona mitokamonina koa renao io na mavita tena ka tsy hanao adidy amin'ny tany amamonina azonao zany faharoa oviana trzay mivadintsika moa ianao io no nyresaka tamiko hoe ahoana ny fomba hitantanana ny volantsika ahoana ny vola tahiry ny sakafo sy ny sisa fa de zay tianao omena ihany no omenao ahy zany karamako fa za nga mipetrapotsiny ato asa akoatr'izay mbola manjaitra mba ampidiram-bola aza mifanambany kely ranaivo a fa nga rehefa tsy miasa birao na kely karamano ianao a de tsinitsinina zay indrindra efa mampidi-bola ianao ka mbola omeko anao daholo ny karamako tantany hotody hatramin'ny farany volana ny vola vola inona tsy hitanao mihitsy sa modinao tsy fantatra zay ataoko atao trano ato e raha ny totaly mbola omenao a tsy ampitapabolana de lany hoan'ny sakafo fotsiny ny akoatr'izay taizany nahita ny ambony nefa ianao mihinana trany mahavita didy atrany mitafy ihany am'izay ka zay ane le fifanampiana raha matoa e zany ane ny nangalananao vady e anampy sa de tavinao avadika indray ny rasa ka ny vavy ny lohany lara rehefa zany de ainao no miresaka tsy ny teny an'izany a fino fa ny zavatra tedaviko de mba mila mifanampytsika de ajaony zo ny vehivavy raha ngaty fa tsy ataonao mpiasa ny nangalanao atany amin'ray aman-dreny koa fahatelo enoy tsara ny ambony karamanao isam-bola nataonao aiza foana lany amin'inona lany amin'ny toka sy ny paraky ary ny namana sy ny vehivavy any ivelany any de zano tsy mariny zany fa za mifanendrikendrika sy mifampitsaratsara sady zazakely koa ka adiadiana sy ara-maso oatra zany e sady zay koa ve tsy hiala voly e ianao ny te hikatombelona atoko ny olona no andray aza malaky misendoatra arinaivo a mbola tsy hitanao za ny vehivavy fotsy varavarana sa zay ny tetavinao asa ary ny zava-misy ny lazaiko fa tsy mitsara zany a de raha tsy marina ny teniko nataonao aiza ary ny atsasaky ny karamanao tokantranontsika any aty fa tsy arery manana vady aman-janako velominy ianao io sa isaraka za koa leo mahita tsy miteny de manararoatra zay vavanao zay mihitsy ny tena tsy tiako aminao ry siza ka zany no izy e tootran'izay foana rangany diso atao tranatoko nareo anjely e zay filazanao azy tsy ahoako fa ny zava-misy ny lazaiko e impiry moa ianao io ny nandony sara-pianaran'ny marinety ka tsy mimemenina mba fantatrao akory ve miboky sy ny fitaovam-pianarany rehetra santionany fotsiny zay ka za nefa nylaza fa any amin'ny fianarana moramora izy ampianariny e ianao no milingilingy any amin'ny tsy takabola any matikambo
fa zanakao ve io sa tsy zanakao e? Fa maninona? Inona no antony esanao ho an'ny any ivelany? Sady tsy anao io ihany akory ankehitriny no mireharisy dedakery etseroa hoe ny azy zanako mahay, manana diplôma zao hoe mianatra riananiny e, makatsy de makaroa e, nefa siza mamony tena sy mipopopopona monony voay de naivo no miravaka amin'ny vanginy tsy menatra. Oka re zay ry izy mivady a, maninona nefa raha mifampiresaka de atao zay ifanarany e. Mpivady ene nareo fa tsy hoe mpiaramonina na mpifanolobody rindriny e. Ka samy manana ny eritreretiny ane iro marinety e. Tsy azo terena ny olona fa rehefa mandreraka aleo aloha misitaka kely e. Makamaka sainany amin'izay mampitonotony ihany. De zay zany ny heverin'ny dada fa mety mandra-pahoviana nefa mandra-pisaraka sa mandra-maty. Aiza kosa nefa asa dada ny faniriana retsy de ny lamina ary marinety a, fa zao fantatry indriny zava-misy de zao adala ny tohandrainy sy ny reniny e. Mba zay ay tena nandray lesona ka ary tsy ho adiniko mihitsy zany anitsiko ny diako sy no aviko indrindra rehefa hanambady a. Mariny zany ry marinety a, melony hanambady de ifanarao amin'izay tovolahy maniry akavady anao de melo ireo fitsipodalao zay mety hiteraka fifandonana rehefa ao an-tokantrano, fa tsy hoe rehefa ao hita fa ny fifankatiavana ny zava-dehibe. Ie, aleo resahana de ny melo mihitsy ny fomba hitantanana ny vola, ny fomba ampianarana ny ankizy, ny fanampiana ao an-tokantrano sy ny sisa. Tena tsy vita ny fitiavana fotsiny ireo, fa ay zava-doza ny fahitako azy teo raha tsy alamina. Aleo adiadina melohan'ny ivadiana ny zavatra rehetra retsy mba tsy sinonenina hoe takizay a tsy nanambady an'ity a. Zany mihitsy. Amin'izay de mbola tsy voafatotra de aleo misaraka. Sarotsarotra ihany manko raha efa ao an-tokantrano voatsy ny fanara-tsaina de ifampiteniteny lavy ao mandreraka be. Nanenina zany dada nanambady any neny, fa nga ianao mahita oatra ny otsonina ho any amin'ny farany tany aza tsy misy mahasolo ny neny. Fa nga zany loatra ny tiako lazainy e. Aleo misoroka toy izay mitsabo mifangiry firiny e, nenina migoka amin'ny mangidy ary de fisarahana mety afaran'ny fanambadiana tsy nasiana fototra mahafiorina melohan'ny nanondrenana azy. Azoko tsara ny tenineny ary na efa antitra sy fotsy volo aza ny mpivady de tsy hanana tokantrano vanina mihitsy rehefa tsy misy fanarahana velaram-piainana rehetra melohan'ny vadiana. Zany mihitsy fanamariana tena sisa no atao be dehibe ao an-trano. Fa aleo ary aho hijanona rehefa tsy mbola misy ny saram-pianarako e. Aleo tsy mianatra aloha, hiezaka hitady ihany koa raha ohatra ka ajanona hoana ny fianarana ary marinety a. Ka tsy misy volako. Efa ho vita vo hijanona. Ny atr'izay aza vita ihany, sanatria na isam-borako vola aza na ivarotako ny taniko aza tsy maintsy vitako ny fianaranao e. Ienao koa ohatrinona moa le izy teo fa ao alohako retsy a, de inona koa ny zavatra ilaina? Zay zany retsy a, alay vao any amin'ny dadandry. Ay misaotra an'Andriamanitra isika tafahoana ao anatin'ity fandarana ity miaraka aminao eto ny namanao Elion. Miraba ny tanora rehetra, miraba ny ray aman-dreny ihany koa. Fandarana natao an'ny tanora izy ity, kanefa isika rehetra no tompona andraikitra amin'izany lafiny izany, na ray aman-dreny ianao na zanaka. Zava-misy fahitantsika ino velomina ho tantara iny mba hakana lesona, zay foana mony atsika hakana lesona. Misy fomba fiteny hoe izay adala no toandrainy. Tsy voatery ho adala ny rainao sy ny reninao, tsy zany no tianao ambara, fa tokony mahay maka lesona amin'izay miseho amin'ny fiainan'ireo zoky sy ray aman-dreny teo alohanao ianao, tsy tanteraka izy ireny na nanao ny ezaka mafy aza, fa manao zay azo ny atao kosa izy ireny a mba ho tsaratsara kokoa no zay vitany no ataontsika zanaka sika tanora teorina, fa tsy sanatria ho ratsy kokoa zay nataon'izy ireo. Zay no hevitry ny hoe zay adala ny toandrainy. Tsy ny namanao no hifaninananao izay fiteny zay, fa ny tsara vitanao maly.
ny tsara vitany dadanao tokony ho tsara kokoa noho zay zany ny ataonao. Raha nanaraka tsara le tantara teo tsika dia retsika tao ilay fifamalina taka ny hoe volininy otrinina indray zao zany any am'ireninareo make da hoe raha matoa hoe tsy misy volampy andoavako an'izany aty ranay vo sady mba anjaranao indray zao no mandohan'ireo fa de za foana ve de mitanisan'ny fandaniny eo raha matoa ny adidy sy ny sisa de hoy ranay vo hoe adidy amiza foany ty mandany volo ty kojakojinina koa nareo zany ato tsy mba mahay miafiafy mihitsy fa manao zay daniny kibonareo fotsiny mba atao mifanaraka amin'ny vola miditra amin'ny fandaniana raha matoa tya sady mampiaka peo be mbola tsy hay foana ve zany siza nefa efa firitaona ny ainana sy ny sisa de mifanometsiny eo izy mivady. Ohatra ny milaza amintsika izany fa tsy voalamina ny fitantanana ny vola ao atokantrano ao. Sahala amin'ny olona efa nisaraka ihany koa izy mivady ao amin'le resadresaka ataony de lasa hoe mifandimbo mandony volanjana ny olona misaraka ange manao an'izany anjaranao rangazo de anjara ramatoa zao antony anankiray anisan'ny voalaza fa mampisaraka ny mpivady ny resaka vola. Ny antony voalohany voalaza ao amin'ny boky Vivez Communiquer miresaka mikasika ny mpivady ny fanatsarana fifandraisan'ny mpivady. Ny antony voalohany fantatra araka ny fikaroana natao fa mampisaraka ny mpivady be indrindra aloha de ny tsy fahaizana mifandray efandresantsika teo io. Rariny zany sika tanora raha mianatra mikasika ny fifandraisana tsy hoe mba hazona asa tsara ny aoriana fotsiny na natsarana ny asa efa atao fa tena ilaina koa zany ao anatin'ny fifandraisan'ny olondroa. Tena tsy vitany ranomangatsika ny fitiavana, tsy vitany je t'aime ny fifandraisana ao atokantrano rehefa tonga ao atokantrano indrindrandrindra mila fianarana ny fifandraisana fa tsy mandeha ho azy. Ary manapirofo an'izany ty fikaroany ty hoe ny tsy fahaizana mifandray no antony voalohany mampisaraka mpivady. Mila ianarana zany. Ny faharoa dia ny tsy fananana tanjona sy tombontsoa iraisana samy mandeha samy mitady. Zavatra zany dia asoroana melohany idirana amin'ny fanambadiana. Reo olonanareo zany araka ny fikaroana natao ny fomba isoroana azy dia meloha ny fanambadiana mihitsy ao anatin'ny klasiny tanora zay miomana ao amin'ny fanambadiana ianarana tsirairay mihitsy dia manao fampiarana mihitsy hoe raha sitrapon'Andriamanitra ka tsika sianao ary ny vady reo tanora zay miomana ao amin'ny fanambadiana raha sitrapon'Andriamanitra ka iseho zay ndray andro dia inona ny tokony ho fantatra raha hiditra amin'izany fanambadiana zany ianao. Anisan'ny antony anankiray mampisaraka ny mpivady manarakaraka ny tsy fahaizana mifandray ny tsy fananana tanjona sy tombontsoa iraisana. Fahatelo dia ny tsy fifanarahana ny tsy fahaizana mifameno amin'ny lafiny fananahana incompatibilité sexuelle. Kanefa ity lafiny ity araka ny fikaroana natao ny mahatonga azy dia vokatry le tsy fahaizana mifandray ery aloha, vokatry le tsy fananana tanjona sy tombontsoa iraisana, fa tsy resaka fananahana fotsiny vokatry ireo. Ary io no mahatonga ilay antony faefatra mampisaraka ny mpivady dia ny tsy fahatokiana, infidélité, ny tsy fahatokiana. Vokatry ilay fifandraisana tsy mandeha araka ny tokony ho izy, samy mandeha samy mitady, tsy manana tombontsoa iraisana, dia any amin'ilay firaisana ranofo mampivady mpivady tsy misy dikany tsony, dia lasa miteraka ilay tsy fahatokiana makany velany. Fampiankina dolo ireo dia ny fahadimy dia mifandray amin'ilay fahatelo ihany fiainan'ny fahazoana fafinaretana eo amin'ny firaisana ranofo. Vokatry le telo voalohany daholo zany dia eo amin'ny fahaenina ny vola. Antony fahenina mampisaraka ny mpivady dia ny resaka vola. Ary io zany no resahany eto androany. Aza mihevitra mihitsy isika tanora fa rehefa be ny vola dia tsy olana io. Rehefa mitokantrano mandeha ho azy tsy marina zany. Anontany ireo ray aman-dreny fa tsy marina zany. Nitranga tamin'ireo mpivady ny saram-panambadiana noho ny resaka vola zany, na manan-karena izy na mahantra na manana fidiram-bola antonony. Tsy ny abetsahany vola zany no mahatonga an'le fisaram-panambadiana fa ny tsy fahaizana mitantana izay ananana na be io na kely.
aza mihevitra mihitsy sika hoe rehefa be ny vola dia tsy olan'izany fahazaresahany tsy marina velively zany. Tena ilaina ny fianarana mitantana vola dia ny mbola tanora ianao, tsy mandeha ho azy velively io fa amin'izao fotoana ny fahatanoranao zao ianao mila mianatra an'izany. Raha mbola zaza aza ny ankizy dia efa ampianarina tsikelikely an'izany. Misy fitsipika mazava tsara napetrak'Andriamanitra mikasika ny fitantanana sy ny fiariana. Ao amin'ny Luka 5:10 dia izao ny voalaza. Luka 5:10 izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Omena kely aloha ianao dia ampianarina ny fomba fitantanana an'iny. Rehefa mahatoky ianao amin'ny fitantanana an'iny dia omena bebe kokoa. Na isika olombelona zange mahafantatra fa zany mihitsy ilay fampianarana mikasika ny fitantanany. Kanefa Andriamanitra mihitsy no efa nametraka an'izany hatramin'ny voalohany. Ao amin'ny Matthieu 5:20 Matthieu 5:20 dia izao ny voalaza. Tsara zandry mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka amin'ny be. Izay ny lalàna ny fitantanana. Jesosy mihitsy no niteny an'izay. Ianao zany mila mianatra mahatoky amin'ny fitantanana zavatra kely dia izay ianao vao omena bebe kokoa mba ho tantananao. Zay ny lalàna napetrak'Andriamanitra. Ny fomba hitantanan'ny ray aman-dreny ny vola dia manana ny hery miasa mangina amin'ny zanany. Hitany io. Aza dino zay. Ny fampianarana voalohany dia ny modely hitan'ny ankizy, hitan'ny tanora eo amin'ny fomba fitantanan'ny ray aman-dreny ny vola. Zany ny fampianarana tsara indrindra. Tsy resahantsika eto ny vola be azo avy amin'ny tsirariny sy ny alatra izay tsy mitondra fiadanam-po velively ho an'ireo izay manao zany. Endrika ivelany fotsiny izy ohatrany hoe mahafinaritra ainkono mitsikitsiky sy ny sisa fa ny fiadanam-po tsy azo ny olona ratsy fanahy. Mandainga amin'ny Baiboly raha manana fiadanam-po ny olona ratsy fanahy. Mandainga. Ireo vola azona fitahiana manokana satria azo tamin'ny fahamarinana, zay no resahantsika eto. Manana tombam-bidy mihaja sy ambony rahateo reny vola azo amin'ny fahamarinana ireny na kely aza, satria azo tamin'ny fiezahana mafy reny, azo tamin'ny heri-po reny dia ny amamin'ilay vola aza tena hafa mihitsy hatramin'ny arary mamy hatramin'ny ariary, satria nisy heri-po, nisy ezaka mafy nazona azy. Fa ny vola azo foana hoy ny vola azo amin'ny oabolana dia verivery foana koa, fa izay mahavatra manangona no anana be. Matetika dia tsara tantan'ireny vola azo tamin'ny ezaka mafy tamin'ny fahamarinana ireny, ary tsy vitsy ny ray aman-dreny no manosika ny zanany raha vao feno taona hanomboka hanana fitadiavam-bola manokana miainga amina vola kely. Tsara ny mianatra amin'ny tantana ny vola raha mbola tanora ianao. Tsy miandry vola be ianao vao afaka anao an'izany. Raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo dia izao: ny fahaizanao amin'ny tantana ny kely no hanomezanao bebe kokoa, fa tsy hoe omena be dehibe ianao mba hianatra amin'ny tantana. Tsy ara-Baiboly zany, tsy mifanaraka amin'izany koa ny fiainana. Aza dino ny fitsipika napetrak'Andriamanitra, izay mahatoky amin'ny fitantanana ny vola kely omen'Andriamanitra azy no omena bebe kokoa hatrany. Vola azo amin'ny rary no andresahana eto, vola azona fitahiana sy fiadanam-po. Ilainao no mizara manasokajy mazava ohatra ny ampiasana ny vola raisinao. Akoatry ny fanokanana ny ampahafolo sy ny fanatitra, indrindra raha kristianina ianao, aza dino fa azona fitahiana io baika eo ara-Baiboly no men'Andriamanitra mihitsy, no hoe raha vao menao ny ampahafolo sy ny fanatitra dia tahian'Andriamanitra ny ambiny. Andramo zay. Rehefa vita zay dia sokajio araka ireo zavatra ilanao fampiasana vola ny ambiny rehetra. Fanatsarana fahalalana amin'ny fianarana ve sy ny sisa. Azonao atao ohatra manokana vola fiandry ho amin'ny zavatra tampoka, ny aretina sy ny sisa. Tena mety ihany koa ary tsara mihitsy ny manokana vola atao fanome fotsiny, fanome ireo sahirana, fa ferana zany. Rehefa lany zany, rehefa ohatra ka manampy ny sahirana ianao dia afaka miteny hoe tsy misy tsony. Dia ao koa ny fahafahana manangona vola tsy kelikely hividianana zavatra manokana, toy ny zava-maneno ohatra hividy gitara, hividy syntety, hividy zavatra tahaka an'izany dia angoniko tsy kelikely. Ao koa ny fanangonana vola tsy kelikely hoentina manao vakansa na fakandrivotra. Ny vazany tena mahina izy io, akany foana ny karama isam-bolana,
atoko anao mifankandrivotra ianao koa rehefa mendray aman-dreny vola dia atokantso kelikely ny vola mba naovana fankandrivotra fa tsy rehefa tonga mifankandrivotra vao mitsiriritra ny olona lasa daholy nefa azona atao tsara ny omana ny zava-dehibe zany a dia ny fanazaranao ny tenanao dia ny mbola tanora hitantana ny vola azonao aradrariny dia ho lasa fiainanao zany rehefa lehibe anao tsy hitranga mitokantranonao ireo fifamaliana mampalahelo sy manimba fifandraisana ny seho teo amin'ray aman-dreniny marinety averina ihany zany atao mpamaranana fa tsy maintsy hialanao lavitra dia lavitra ary atao fady amin'ny vavanao le fiteny manapotika olona maro manao hoe rehefa eo ite zay zany manimba fiainana rehefa mivady eo atokantrano sika dia mandeha ho azy io rangaha dia hitanao ny vokany rehefa tsy miomana ho amin'ny fahombiazana ianao miomana miloha amin'ny fahombiazana ianao dia manomana ny fahavoazanao tsy misy zavatra mandeha ho azy dia izay koa ny mamarana ny fiarantsika teto androany a misy ho saintsainina ary tsy saintsainina fotsiny sy fanakaloza-kevitra fa ampiaro ny fotoana mandeha voafetra ny fahafahanao miainy atao amin'ity tany ity nomena fotoana ianao mba hahafahana mampiatra arak'izay azo atao ny torohevitra masoa mba hitanao fiadanam-po ary tsy ho anao rery ihany fa zay rehetra miara-miaina manodidina anao ihany koa manao mandra-peona vetivetindray ny namanao Elion Andremitanso izay no masaka azo natolotra ny fahendrena avy amin'Andriamanitra ny hitaridalana ahafantaranao izay tokony sy tsy tokony atao amin'izao fahatanoranao izao ary ho anao ray aman-dreny ny fanirianay dia ny anananao fahendrena amin'ny fitaizana ny zanakao dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanja izay nanolotra ny fandaharana teto niaraka tamin'ny ekipa ny feon'ny fanantenana nanatotosa izany ry lano ny sahana ny lafin'ny teknika tompona andraikitry ny fandaharana Elion Andremitanso AWR boîte postale 700 Antananarivo 100 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana fifaliana ho an'ny mpiaramianatra aminao Eliandre amin'ny tantsoa ny manohy izao fiaramianatra izao aminao amin'ny alalan'ity onja-peon'ny radio advantista iraisam-pirenena ity na ny feon'ny fanantenana teo aloha sika dia nianatra fa nataon'Andriamanitra fahamantarana ny mahaolon'Andriamanitra ny olona iray ny fitandremany ny sabata eo ny toetra tarian'ny fanahy masina ny zanak'Andriamanitra fa ny fahamantarana hita maso tian'Andriamanitra ho hita amin'ny mahavavolombelon'i Jehova ny zanany dia ny fitandremany ny sabata ho hitantsika fa ny teny fantohan'ny ady lehibe farany eto amin'ity tany ity ane dia io sabata io dia ho gaga ianao hoe fanahoana mbola hianatra n'izany tsy kelikely eto isika ka tsara ny manantitra an'izay fahamantarana amin'Andriamanitra sy ny olony ny sabata ary izy Andriamanitra mihitsy no niteny an'izany fa tsy avy amin'ny eritreritra maha-olombelona izany laza koa nefa Andriamanitra fa fahamantarana ny fanamasinana antsika ny sabata inona indray zany no hevitra izay zao ny vakitsika ao amin'ny Exodosy 1:13 ny sabatako nitandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimbo zany mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehova izay manamasina anareo mifandray tsara eto ny mahafamantarana ny fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra sy ny zanany ny sabata sy ny fanamasinany azy ireo ny hoe masina dia voatokana no heviny fa mihoatra noho izany ny hevitry ny hoe manamasina eo amin'ny fiainan'izay rehetra mandray ny sabata ho famantarana aminy
sy amin'ilay Jehova Andriamaniny izay ivavahany. Miresaka bebe kokoa momba ny sabata ny Exodosy 1:30 manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Exodosy 1:30 manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Ary mario tsara fa manarakaraka ny torolalana nomeny Tompo momba ny fanorenana ny fitoerana masina sy ny fametrahana ireo fomba mpivavahana natao tao anatin'izany fitoerana masina izany ity 1:30 ity. Ary misy heviny lehibe izany. Andehany ovakitsika izay voalazo amin'ny Exodosy 1:30 ka hatramin'ny 17 hoe Exodosy 1:30 ka hatramin'ny 17. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: ary dia milaza amin'ny zanak'Israely ianao hoe ny sabatako ny tandremo. Tsy pihany tsara foana hoe sabatako. Sabatan'i Jehova io, tsy sabatan'ny Jiosy io, tsy sabatan'ny Adventista io, tsy sabatan'olon-tokana io, fa sabatan'i Jehova io fa nataony ho antsika olombelona. Toizantsika, ny sabatako ny tandremo fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranakareo faramandimby izany mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehova izay manamasina anareo. Ko tandremo ny sabata fa masina aminareo izany. Izay tsy manamasina azy dia atao maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Enemana no anaovana raharaha, fa ny andro fafito dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehova. Izay rehetra manao raharaha amin'ny andro sabata dia atao maty tokoa. Dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata ankatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay izany. Ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany, fa tamin'ny enemany nanaovan'i Jehova ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Mety misy amintsika manontany hoe ka nahoana no tsy maty intsony ny olona izay tsy mitandrina sabata amin'izao fotoana izao? Hatramin'ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy nampiarina intsony izany. Fahotana tena fahotana ny mandika ny sabata satria ao anaty didifolo izany. Saingy efa maty mialoha ny soloantsika amin'izay fahotana rehetra natao sy ho ataontsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Fa tsy manova ny fahamasinany sabata izany. Mario tsara fa Jesosy dia mbola nitandrina sabata araka ny fanaony dia nakao amin'ny sinagoga foana izy. Ny mpianatra ihany koa dia nitandrina ny sabata, ary hatrany an-danitra dia mbola ho tandremana ny sabata. Amin'ny vaky-teny izay nivakitsika teo no ahitantsika voalohany ny foto-kevitra mikasika ny mahafamantarana ny sabata. Dia amin'ny mahafamantarana hita maso azy, izany hoe tena miseho ety ivelany mihitsy. Ary averina ihany fa Jehova no miteny hoe famantarana mandrakizay izany eo aminy sy ny olony. Ireo andalan-teny no vakitsika tao amin'ny Exodosy 1:30 ireo manomboka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 dia mirakitra foto-kevitra mafonja mihitsy izay mendrika ny odiny antsika mikasika ny fanekena nataon'Andriamanitra amintsika sy ny fifandraisan'izany amin'ny sabata. Raha fitinina dia misy hevitra vaovao anankiroa izay hita miaraka ao amin'ireo toko sy andininy izay nivakitsika teo. Ny voalohany dia ity: ny sabata amin'ny mamariky ny fahalalana azy. Mbola jeretsika eo ny tinambara amin'izay hoe mamariky ny fahalalana azy izay. Ny faharoa, ny sabata amin'ny mamariky ny fanamasinana azy. Inona ny tinambara amin'ny hoe ny sabata amin'ny mamariky ny fahalalana azy? Ny fandraisan'ny Hebreo ny hoe fahalalana dia mahakasika ny lafi ny ara-tsaina, ara-pifandraisana, ara-pihetsepo. Tsy mitovy amin'ny hevitry ny hoe mahalala amin'ny tandrefana izany. Ny hoe mahalala amin'ny tandrefana dia mety ho fahalalana ara-tsaina. Fa amin'ny tatsinanana, indrindra fa amin'ny Hebreo, dia mahakasika ny lafi ny rehetra mihitsy izany. Ka tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny ny hevitry ny hoe mahalala amin'izay, fa midika ho fananana fifandraisana lehibe sy akaiky dia akaiky amin'ilay olo-patatra mihitsy io. Ny hoe mahalala na mahafantatra an'i Jehova izany dia midika ho fananana fifandraisana tsara akaiky aminy, manompo azy, matahotra azy, mino azy, matoky azy, mitady azy, miantso ny anarany.
ny hoe manompo azy dia afaka jerentsika ao amin'ny tantara voalohany toko fa ny fomba isehony zany ny hoe matahotra azy be dehibe ny andininy azo menantsika fa raisiny eo amin'ny Isaia toko fa ahitanao an'izany ny hoe mino azy dia azontsika raisina koa ny Isaia toko fa ary ny matoko sy mitady azy dia azonao jerena ao amin'ny Salamo fa miantso ny anarany hoy ny voalazo amin'ny Jeremia toko fa ary zany fifandraisana ety eo amin'ny olona anankiray sy Andriamanitra izany dia misy vokany arak'izay nolazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fa Jaona toko fa manao hoe zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zao aminy dia mamobe izy zany hoe mamokatra ilay fifandraisana ety amin'Andriamanitra fa raha misaraka amiko kosa ianareo hoy Jesosy dia tsy mahay manao ninninona ka zava-dehibe mihitsy zany ity fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra ity tsy pio tsara le hoe izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy amin'ny alalan'ny fanahy masina no hifandraisantsika amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao ary azontsika jerena amin'ny Galatiana toko fa 10 reo vokatry ny fifandraisana amin'ireo amin'ny Galatiana toko fa 10 sy manaraka zao ny voalaza fa ny vokatry ny fanahy kosa ny fanahy masina andresana eto fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po tsy misy lalàna manohitra an'izany fa izay in Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana raha velo ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy izany no vokatry ilay fifandraisana ety ahoana no ampianaran'izany antsika takatra ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra raha isan-kerinandro eny ianao no mifandray aminy raha ndika teny izay voalaza teo dia tsy mahalala an'Andriamanitra ianao fa mifandray amin'ny tsy tapaka no atao hoe mahalala azy ny sabata dia manana hevitra hoe famantarana ny fanamasinana midika izany fa manamasina ny olony tompo amin'ny fanaovana azy ireo ho masina izany hoe voatokana ho azy asa-pamonjena sy fanavotana ataon'Andriamanitra izay sesiky ny fitiavany ny fanamasinana antsika ny fanokanana antsika ho azy ny fanamarinana sy ny fanamasinana dia samy asan'Andriamanitra avokoa ireo zaho ny Jehovah izay manamasina anareo hoy ny voalazo amin'ny Levitikosy toko fa 20:9 ka ny sabata izany dia famantarana izay mampahalala an'Andriamanitra mampanamasina azy ny sabata izay nomena izao tontolo izao ho famantarana mampamorona an'Andriamanitra dia natao koa famantarana Andriamanitra manamasina antsika azy ny fiainana voatokana hanao ny sitrapon'Andriamanitra natao hoe masina ary ny fifandraisana ety amin'ilay Andriamanitra vokatra izany dia mahatonga ny olona anankiray hitombo amin'ny fahamasinana izany hoe hitombo amin'ny fananana ireo toetra vokatry ny fanahy izay novakitsika teo ny tompony hanampy ny tsirairay amintsika atakatra ny fomba ampiarana an'izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro fa ny zava-dehibe dia ity ny fifandraisana ety akaiky dia akaiky amin'ilay Andriamanitra mamorona sy namonjy antsika izay zany ny tsy ambaratelo izay ny tsy ambaratelo ny fiainantsika isanandro amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.